Anandratranao aho ry Andriamanitra mpanjako sy ankalaza ny anaranao mandrakizay dory. Ankalazanao isan'andro aho sy hidera ny anaranao mandrakizay dory. Lehibe Jehova ka tokony hoderaina indrindra. Andriamanitra ray zanaka fanamasino dia raha mankalaza mame voninahitra ny anaranao indray izahay ankehitriny. Misaotra no fitahiana izay nomenao anay ka nampionanao izahay tsiraray avy. Mangataka ny fanatrehanao izahay mandritra izao fotoana izay arahana aminao izao ary ny fanamasina dia tsy saraka aminay. Ameo anay ny fifatoana amin'ny zavatra rehetra izay atao. Naran'i Jesosy. Amen. Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika noho ny fotoana sy ny tombontsoa izay nomeny antsika ahafahana manatanteraka izao fampovavahana izao indray ho amin'ity anio ity. Miarahaba anao izay manatrika sy manjoy izao fotoana izay efa mahazatra antsika izao ary ny fiangonana Adventista Mitandrina ny andro fafito Antsahamarina distrika Ambohitrimanjaka no miaraka aminao amin'ity maraina atoandro ity. Andeha ho atolotro ireo mpandraraha izay miaraka amiko hitondra izao fanompopovavahana izao. Ny hitondra ny afatra dia ny anabavy Rakotondramanana Mirana, ny toroteny ho an'ny ankizy kosa izay ho ataon'ny rahalahy Randrianasolo Jeremia, ny hitondra ny fanentanana izay ho fampovavahana ho an'ny ampahafolony sy ny fanatitra dia ny anabavy Rakotoniaina Fanjasoa, ary ny anomana antsika ho amin'ny vakiteny dia ny anabavy Rakotondrazafy Mbolatina. Ho fanomboantsika izao fotoana izay ho fiderantsika an'Andriamanitra izao dia iarahantsika manao ny hira faharoanjato. Itu panavujana
Manasanao andray baibolinao ka maky ao amin'ny Salamo 150:5. Salamo 150:5. Rehefa hitantsika ny teny dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Antsoy aho amin'ny andro fahoriana dia hamonjy anao aho ka hanome voninahitra ahy ianao. Dia ho tohizantsika ny vakiteny ao amin'ny Jakoba 1. Jakoba 1 ny 1:12. Jakoba 1 ny 1:12. Rehefa hitantsika ny teny dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Sambatra izay olona maharitra fakapanahy, fa rehefa voazaha toetra izy dia handray satro-boninahitra ny fiainana izay nolazain'ny Tompo omena izay tia azy. Amen. Izao isika dia hiaraka ivavaka mandohalika. Ivavaka isika. Ry Jehova Tomponay io, misaotra anao izahay noho ny fitiavanao anay, satria manana tombontsoa lehibe tokoa izay afaka miankohoka aminao amin'izao sabata fitsaharana izao. Meteza raha eo amin'ity sabata ity mba hanadio ny fahotanay ianao, ka ho tsy manantsiny, tsy manan-keloka izahay raha hidera sy hanivavaka amin'ny anaranao amin'izao maraina izao. Meteza raha eo, hitahy ny fiangonanao maneran-tany ianao, hitahy ireo mpitantanasa rehetra ianao, naiza misy azy, hitahy ny vahoakanao rehetra ihany koa ianao. Amin'ity maraina ity andre ny teninao izahay, meteza hiteny amin'ny alalan'ireo mpanomponao izay efa nomaninao hitondra ny hafatra ho anay amin'ity maraina ity. Aoka raha eo, mba ho feno ny fahasoavanao sy ny fanamasinao ny rehetra, tononona ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Sao tsika dia tonga eo amin'ny fampompivavahana fanaovana ny ampafolony sy fanatitra. Koa manasanao amoaka ny ampafolony sy fanatitra izay fanomaninao. Ka hivavaka. Amen. Andio vakitsika ao amin'ny mpanjaka voalohany 7:12 ka ny 7:12. Izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izao ny lazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely. Tsy ho lany ny koba ao amin'ny barika, ary tsy ho ritra ny diloilo ao amin'ny tavoara, mandra-piavy ny andro, andatsahan'i Jehovah ranorana amin'ny tany. Andriamanitra dia tsy miova, omaly an'io ary mandrakizay. Tantaran'ilay zazavavy Sonemita no tiako andraisana lesona amin'ity maraina ity. Izay tsy nanana afa-tsy ny koba kely sy ny menaka kely kanefa dia nafony ary naleo no tsy misakafo toy izay tsy hanana fahatokisana. Koa manasanao ankehitriny mba hanatanteraka izany. Eo ampanaovana ny ampafolony sy fanatitra dia hivavaka aloha isika. Andriamanitra, ankehitriny izay dia hanatanteraka ny fanaovana ny sitraponao dia mifanaterana ny ampafolony sy fanatitra, koa raisy izany mba ho anitra mampofona ankasitrahanao ary mba vita be eo amin'ny asa izay efa tokony hanatanterahana izany. Amen.
Izao dia ny zava-maneno no andravaka izany fanaovana ny ampafolony sy fanatra izany. Fanolorantsika ny ampafolony sy fanatitra dia andeha ataontsika ny hira 700. Amen. Tonga eo amin'ny tohiten'ny ankizitsika ankizy dia anasantsika mba hitsangana nanao le oramamy. Manahoana ny ankizy rehetra, salama tsara ve? Zaho koa salama tsara. Mahafaly andray ankizy nitondra ny hafatra ho antsika indray amin'ity marana ity. Tantara anankiray no entiko aminareo izay mitondra ny lohateny hoe ilay alika kely ny ome teny an-dalana mody. Averintsika hoe ilay alika kely ny ome teny an-dalana mody. Indray andro ankizy ny rahavavy ny azy tovy dia narehy vehivavy iray mpifanolo-bodirindrina aminy ny antso azy mba ho avy faingana ao an-trano araka izay azy natao. Rehefa tonga tao i tovy dia nahita ny alika kely ny tsikasikasina teo amin'ny tany. Nisy raotra mandrovo
tahaka ireny savony ireny ny vavan'ilay alika kely ary hafahafa ny fijeriny. Niraisiny tovy moramora izy ary nety minody. Natahotra mafy izy sao dia voan'ny haromontana ny alikany. Napetraky tovy tao amin'ny toerana voafefy tsara ilay alika kely mba tsy handositra. Rehefa izany dia niantso dokotera-biby izy. Notantarainy tamin'ilay dokotera ny zavatra nanjo an'ilay alikany sy ny tebotebony sao dia voan'ny haromontana ilay biby. Nampalahelo anefa ny valitenin'ilay dokotera fa ny fomba tokana ahafantarana fa voan'ny haromontana ilay biby dia ny fanaovana fitiliana any amin'ny selan'ny atidohana. Mazava ho azy fa tsy azo atao mihitsy izany raha mbola velona ilay biby. Tamin'ny alahelo rankizy no nanapahany tovy ny telefona rehefa avy nangataka fihaonana manokana tamin'ilay dokotera izy. Nandeha nivoaka an-trano izy mba haka an'ilay alika kely tao amin'ny toerana izay nametrahany azy. Faly aok'izany ilay alika kely vao nahita azy ary avy hatrany dia nantsampy teny aminy ka dia tafasarangotra tamin'ny tarehany. Noho izany dia naratra itoy ary nisy raotra avy amin'ny vavan'ilay biby teo amin'ny tarehany. Natahotra mafy izy noho izany satria fantany tsara fa rehefa mifampikasoka ny ran'ny olona sy ny raotra avy amin'ny vavan'ilay biby dia manjary mifindra amin'ilay olona ny aretin'ilay biby. Koa dia natahotra mafy izy sao dia voan'ny haromontana. Nivavaka tamin'Andriamanitra nefa izy mba tsy hitrango izany zavatra izany ary mba tsy ho faty ny alikany. Nofatorany tovy ny tendan'ilay alika kely ary nakarany tao anaty fiara. Napetrany tao amin'ny seza tao aoriana. Teny an-dalana nakany amin'ny hôpitaly natokana ho amin'ny biby dia nisy rangodrangotra ilay alika. Tsy napetraka mihitsiny tahaka ireny adala ireny. Ny vavany amin'io mandrovo tsy akijanona. Ny fijery azy dia tahaka ireny alikadia ireny. Efa niandry azy ireo tao ilay dokotera Zadrarà sady feno fahendrena. Nijery tampon-pitandremana ilay biby sy ny fihetsiny izy mba ahafantarana izay tokony atao. Nisy sady nahazoana izy itovy raha nare ny tenin'ilay dokotera hoe ve ekendan'ny taolana izy io, misy taolana mibahana tsy hanavoaka ao amin'ny tendany ao, mety miditra aty amin'ny birao malaky izy. Natsofoka ilay dokotera tao amin'ny tendan'ilay alika ny tanany ary nalainy tao ilay taolana mirefy eo amin'ny 1 centimetatra eo, mitovy halehibiazana ny pensily azo. Tsy tapitapitra izay dia tony ilay alika ary nijanona ilay raotra mandrovo teo amin'ny vavany. Tahaka ireny olona mihomehy ireny mihitsy ny fahita azy. No tampifaliana itovy tamin'ny namonjeny avy nisaotra ny dokotera tamin'ny namonjeny ain'ilay alika. Eny nianatra zavatra maro momba ny biby tokoa ireny dokotera-biby ireny ary Andriamanitra mihitsy no nanome azy izany fahalalana izany mba ahafahany mamonjy ireo biby sahirana sy tsy mahay miteny ireo. Mahafinaritra ny mieritreritra hoe misy olona afaka manampy anao amin'ny zava-tsarotra izay mahavery-hevitra anao indrindra. Tahaka ny tovy raha narary ny alikany dia nazakazaka aingana tany amin'ny dokotera-biby izy. Mieritreritra olona afaka manampy anao amin'ny zava-tsarotra izay tena mahavery-hevitra amin'ny zava-tsarotra izay tsy azonao hanampiana ny tenanao. Ny dokotera ohatra na ny mpampianatra na mitsabo nify tiantsika Andriamanitra ary mamaly ny vavaka izay ataontsika izy amin'ny fotoana izay tena ilaintsika azy indrindra. Manome olona afaka manampy antsika koa izy. Andeha isika hisaotra sy hidery an'Andriamanitra noho ireny olona manokana ireny. Andao ataontsika tsianjery izay voalaza ao amin'ny Salamo. Salamo 50:5-10. Salamo 50:5-10. Antsoy eo amin'ny andro fahoriana dia hamonjy anao aho ka hanome voninahitra ahy ianao. Averintsika hoe antsoy eo amin'ny andro fahoriana dia hamonjy anao aho ka hanome voninahitra ahy ianao. Amen. Hiaraka hivavaka tsika.
Jesosy eo, misaotra anao izahay noho izany hafatra nomenao anay izany. Anao tokoa dia afaka hamonjy anay rehefa misy olana. Atoky anao ary tsy salasala ny amin'ny fitiavanao sy ny herinao. Amin'ny anaranao no angatahina izany vavaka izany. Amen. Fanomanana ny fo amampanahintsika indray handray ny afatra manaraka dia andeha isika handre hira izay hoentina antoko-pihira iray. Tarau ni zanaka eti medikiani tena naikane farayo mamidrafu Farayo mamindrafu
misaotra an'andriamanitra lehibe isika rehefa malala fa mbola nampiony indray tamin'ity sabata mahafinaritra ity dia raina kalazaina ary omemboninahitra mandrakariva izy ny fahasoavany sy ny fiadanany ane dia tononona ho amintsika tsirairay avy ampanetretena lehibe no tondrako ny afatra ho antsika rehetra amin'izao maraina izao andeha omentsika lohateny izany ny lohateny dia hoe tsy misy tokony ampihena ny finoko an Jesosy tsy misy tokony ampihena ny finoko an Jesosy mialoha ny andraisantsika izany dia manasanao aho andeha angataka amin'ny fanahy masina isika. Andriamanitra tsara indrindra izay ny an-danitro misaotra anao izay fa mbola nampionanao indray menao tombontsoa afaka indray ny afatra indray amin'ity maraina ity ampio izay fanahy masinao amin'ny fahazona sy fahatakarana izany teninao izany ary ame hery mpanomponao mba hahafahana mampita izany ary izay tsiraray avy ihany koa dia andray lesona sarobidy amin'ny anaran'i Jesosy amen. Hitantsika teo amin'ny afatra ho an'ny ankizy teo fa eo amin'ny fiainana dia misy mandrakariva ny zavatsarotra izay lalovantsika indrindra moa fa amin'izao akatoko ny fiafarany tantarany tany izao mitombo izay tsy izy ny olana ny atambo etseroa kanefa naseho tamintsika fa rehefa mitranga ny toe-javatra toy izany dia inona ny tokony ataontsika ny manantona an Jesosy ilay mpanome vahaolana. Amin'ity maraina ity dia andeha andray tantarana vehivavy be finoana ao amin'ny soratra masinao isika izay nandeha nitady vonjy tamin'i Jesosy. Inona ny nataony ary inona ny lesona azontsika tsoahana avy amin'ny zavatra nataony sy ny fetsika izay naseho an'ity vehivavy ity. Ny tantara dia hitantsika ao amin'ny Matthieu toko faha 5:10. Matthieu toko faha 5:10 andiny fa 2:20 ka hatramin'ny faha 7:20 manasanao ambandray amin'ny baibolinao ka hijery izany ao Matthieu toko faha 5:10 andiny fa 2:20 ka hatramin'ny faha 7:20. Mahita vehivavy hafa firenena isika eto izay feno fahatokiana an Jesosy tokoa. Nahatoky izy fa Jesosy irery ihany no an'ny fanantenana ho azy izay afaka nasitrana ny zanany izay azony fanahy maloto. Andeha ny ajerentsika amin'ny andiny faha 1:20 sy faha 2:20 hoe fako toy izao. Dia niala teo Jesosy ka nakany amin'ny faritany Tiro sy Sidona. Ary indro nisy vehivavy kananita anankiray nivoaka avy tamin'izany tany izany ka niantsona na hoe mamindrafo ho amiko tompoko zanako Davida ny zanako vavy ampahorian'ny demony loatra. Vehivavy kananita, vehivavy hafa firenena amin'ny Jiosy. Ny vehivavy ry havana tamin'izany fotoana izany dia natao tsinitsinina mihitsy teo amin'ny fiarahamonina ary tsy nanana ny lanjany firy. Ity vehivavy ity anefa dia izao tsy vita ny vehivavy izy fa mbola vehivavy kananita ihany koa vehivavy hafa firenena amin'ny Jiosy. Amin'ny Jiosy anefa dia tsinitsinina ny olona ankoatran'izy ireo ary tena tsy hifandraisan'izy ireo mihitsy satria heverin'izy ireo olona maloto sy tsy mendrika hifandraisana. Tonga teo amin'i Jesosy anefa ity vehivavy ity tonga mba hila vonjy aminy. Azoko antoka fa mety efa nandreny amin'i Jesosy foana izy. Azoko antoka ihany koa fa mety efa nahita ny asa mahagaga izay nataon'i Jesosy izy ary mety efa nitondra ny zanany tany amin'ny mpitsabo maro izy kanefa tsisy nahasitrana azy. Ny an'ny fanantenany dia ao amin'i Jesosy irery ihany. Noho izany dia tapa-kevitra izy ny andeha hanantona an'i Jesosy. Nesorony sakana rehetra izay tsy ahitany an'i Jesosy. Nesorony sakana rehetra izay tsy ahafahany mandray famonjena amin'i Jesosy. Andeha ho jerentsika hoe inavy ireo sakana izay tsy maintsy nesorony sy noresena ireo. Voalohany indrindra dia ny tahotra. Azoko antoka fa nisy tahotra tao anatin'ny tahotra ny amin'izay tranga raha toa ka anantona an Jesosy izy ny amin'ny zavatra izay mety iseho izany. Nesorony tahotra tao anatin'ny tamin'ny alalan'ny finoana sy fahatokiana ny fitiavan'i Jesosy sy ny heriny. Nahatoky ny fitiavan'i Jesosy sy ny heriny izy. Ary efa resy tsapa nombenombeny izany isaky misy olona mitantara aminy ny zavatra izay nataon'i Jesosy na isaky mahita ny zavatra izay nataon'i Jesosy izy dia tsapa izany fitiavan'i Jesosy sy ny fahasoavany izany ka dia asana natona an'i Jesosy ary niala ny tahotra tao anatiny tao. Ny fahatokiana amin'ny fitiavan'i Kristy sy ny heriny ry havana dia mandroaka ny tahotra. Ny tahotra izay tsy ahafahana manao zavatra izay manakana ny fandrosoana ary mandroaka ny fitahiana rehetra. Nino? Ary natoko ny fitiavan'i Kristy sy ny heriny ity vehivavy ity ka dia niala ny tahotra tao anatiny ary dia nanantona an'i Jesosy izy.
mba manahoana ny finoanao an jesosy izay milaza azo kristianina mpanaradian'i kristy tena tsapanao ve ny herin'andriamanitra eo amin'ny fiainanao tena azonao antoka ve fa mahery andriamanitra tena azonao antoka ve fa be fitiavana sy be famindrapo izy ary afaka hanampy anao ary amaly ny fitalaonao indraindray mantsy to tsy tena azonao antoka izany indraindray mbola misalasala so dia tsy aneo ny hery ny andriamanitra te ho sitrana ve anao te hita fahombiazana te andresy manana finoana fa mahery ny andriamanitra ao be fitiavana ary be famindrapo izy ary inoy mandrakariva dia ny fikasany inarany tokony atao mba ampitomboana izany finoana ao anatinao izany voalohany dia izao tsarovy mandrakariva ny asa mahagaga izay nataon'andriamanitra teo amin'ny fiainanao azoko antoka ve fa nanao izany teo amin'ny fiainantsika tsiraray avy andriamanitra ary zava-dehibe ny fahatsiarovana ireny zava-dehibe nataon'andriamanitra ireny satria anampy anao hitoky amin'ny bebe koa izany anala ny tahotra ary anana fahasahiana indray ka hitoky amin'izao sisa izao faharoa mila mampitombo ny finoana ihany koa amin'ny alalan'ny fifandraisana tsy tapaka amin'andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka sy ny fandiniana ny teniny tena zava-dehibe izany ny fanaovana izany satria ny tenin'andriamanitra dia misy teny mampahery be misy be dehibe misy torohevitra be dehibe izay mahasoa antsika ao azoko antoka fa raha izay fotsiny aza no ataontsika dia ho tombo ny finoana ao anatsika ary satsika ny laza sy anambara ilay teny ao amin'ny Isaia 40 Isaia 40 andiny faharoa manao hoe indro andriamanitra ny famonjena dia atoky eo fa tsy mba hatahotra fa Jehovah tompoko no heriko sy fiderako fa efa famonjena izy ho satsika ny araka nandritra izany teny izany amin'ny mpaminany Isaia raha izay ara ny sakana voalohany tsy maintsy loesena mba hazona ny famonjena inona kosa ny faharoa ny faharoa dia tsy inona izany fa ny toerana nisy an'ilay vehivavy inona moa ny toerana nisy an'ilay vehivavy hitantsika teo fa vehivavy izy ary jentilisa ary io indrindra nahatonga mpianatra ny drokazy eo amin'ny 7 tapany faharoa 7 tapany faharoa Matthieu 5:20 teo manao hoe tena natona mpianana ka nangataka taminy nanao hoe roa izy fa miantso mafy ato arintsika rehefa malala no roa sy mpianatra ity vehivavy ity satria tsy manana zo andray ny tombontsoa sy fitahiana izay tokony ho an'i Jiosy irery ihany rehefa nandreny amin'i Jesosy anefa izy rehefa nahita ny asa mahagaga izay nataon'i Jesosy izy dia natoky sy nino izy fa afaka nampiasy Jesosy ka dia sahany ny nanantona azy Jesosy tsy nahoany ny toerana misy azy ny mahavehivavy azy ny mahajentilisa azy satria ao amin'i Jesosy irery ihany no an'ny fanantenany mahizy antsika ihany koa indraindray no tsy hahafahantsika manantona Kristy ny toerana misy antsika no heverintsika fa tsy hahafahantsika manao izany tadio anefa fa na manahoana ianao na manahoana toerana misy anao Jesosy dia vonona andray mandrakariva izay manantona azy ho an'ity vehivavy ity izao dia no heverina olona ratsy maloto tsy mendrika hifandraisana izy ireo kanefa tsy nijery izany izy fa ny fitiavan'i Kristy ny fahasoavan'i Kristy ny herin'i Kristy izany no ny saintsaininy ka noho izany dia sahany nanantona an'i Kristy ho anao ihany koa izay mandray izao afatra izao na manaraka izao afatra izao dia mety manana ny maizy anao ianao mety manana ny fahalemenao ianao mety manana ny toerana misy anao ianao izay heverinao fa tsy hahafahanao manantona Kristy raha izany jerena dia tsy hanantona Kristy mihitsy ianao ary tsy afaka andray fitahiana avy aminy inona ary ny tokony atao hoe andeha isika anao tahaka an'ity vehivavy ity havana ny fitiavan'i Kristy sy ny fahasoavany ampy mizara no andeha ho banjentsika ary inotsika Andriamanitra be fitiavana be famindrapo io Andriamanitra io ary vonona ny andray ireo rehetra izay manantona azy raha toka ny fahotanao ny fahalemenao no eritreretinao fa tsy hahafahanao manantona azy hoeto eo amin'i Jesosy izany fa Jesosy dia vonona mandrakariva amelany heliko ireo izay manantona azy movetsy izy no miantso antsika eo amin'ny Matthieu 1:7 Matthieu 1:7 manao hoe makanesatry iamiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana fa izao no hanome anareo fitsaharana fandrian Jesosy ny anatonantsika azy amin'izao mahizy antsika izao amin'ny toerana misy antsika izao fa Jesosy dia vonona indray ireo rehetra izay manantona azy raha izay ary no sakana faharoa tsy maintsy noaran'ity vehivavy ity ary tsy maintsy hoarantsika ihany koa mba hahafana mandray ny famonjena dia inona sakana fahatelo ny sakana fahatelo dia izay nataony hafa nataony iza nataon'ireo mpianatra Jesosy nanindreo mpianatra Jesosy nanilikilika an'ity vehivavy ity kanefa dia tsy nataony nampiana ny finoany an' Jesosy izany fihetsika makivy naseho ny mpianatra izany satria mbola nahatoky
ny fitiavan Kristy ny famindrapony hatrany izy ary dia mbola nisisika ny fampiresaka tamin'i Jesosy eo amin'ny fiainantsika ihany koa indraindray dia misy olona misisika eo anelanelantsika sy Jesosy dia ampisaraka antsika amin'i Jesosy dia ampiena ny finoantsika an Jesosy ary mety ory milaza azy ho mpianatra Jesosy mihitsy azy angamba ireny olona ireny inona ireny tokony atao raha sendra izany ianao ankehitriny mbanjiny mandrakariva Jesosy atrakao hatrany loha Jesosy sy ny fitiavany atao an-tsaina ilay tsy mihevitra afa-tsy izay mahasoa anao raha manoloana tranga toy izany ianao satria tsy maintsy misy foana izany raha mbola eto amin'ny teny ity isika dia aoka ny vavaka no ampitombona aoka ny fandinihana ny tenin'Andriamanitra no amafisina satria misy teny mampahery maro be ao mitaridalana manoro hevitra antsika manoloana ny fiainana izay lalaovantsika ary ao ny tenin'Andriamanitra mamelany eloko izany olona izany ary mivavaha ho an'izany olona izany aoka tsy misy olona anakanantsika tsy hanantona Kristy aoka tsy hanananto etsain'izao tontolo izao manao lolopona na mamaly faty satria tsy misy fifaliana sy fiadanam-po amin'ny fananana izany matoa ny tenin'Andriamanitra mampitandrina antsika eo amin'ny Petera voalohany 2:2 Petera voalohany 2:2 manao hoe koa esoro ny lolompo rehetra sy ny fitaka rehetra sy ny fiatsaram-belatsy sy ny fialonana ary ny fanaratsiana rehetra dia fantatr'Andriamanitra ry havana fa tsy mahasoa antsika izany tsy tokony ho izany no ataontsika satria tsy toetra ny Kristy izany aoka tsisy olona anakanantsika tsy handray fitahiana avy amin'Andriamanitra tadio fa eto amin'ny tany fiadiana isika ary Satana dia mitady ho fomba foana mba hanakivianantsika ampianana ny finoantsika an Jesosy ka fandrina amin'izao sisa izao dia tsisy olona intsony avelantsika anakanantsika ho amin'ny finoana an Jesosy andeha ho jerentsika ary ny sakana farany izay tsy maintsy hoarana mba hahafahana mandray ny famonjena ny sakana fahaefatra farany dia ity ny tao fandavana nataon'i Jesosy azo lazaina ihany koa hoe ny valitenin'i Jesosy na ny fisedrana ny finoana andeha ny ho jerentsika ny zavanitranga eo amin'ny andiny manaraka ao amin'ny Matthieu 5:12 ihany Matthieu 5:12 andiny fa 7:20 Matthieu 5:12 ny teny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary izy namalika nanao hoe tsy ndrahanao afa-tsy amin'ny ondro very amin'ny taranak'Israely raha teny antsika tsara io valitenin'i Jesosy io dia tao manaiky ny hevitra mibahana teo amin'ny Jiosy izy iny izay hevitra mibahana izay dia ny fanomezana ny famonjena ho an'ny Jiosy irery ihany sy ny tsy tokony ifandraisan'ny Jiosy amin'ny hafa firenena na dia teo aza nefa izany valiteny hafahafazaina seho an Jesosy izany dia tsy niena ny finoany an Jesosy fa mbola nisisika ny talao tamin'i Jesosy ihany izy eo amin'ny 5:20 ahoana ho ny teny ao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa nanantona iandra vehivavy dia nikohaka teo anatrehany ka nanao hoe tompoko ao vonjeo aho tsy kivy izy tsy very ny fanantenany fa mbola nanohina angataka hatrany izy toa mbola nandany fiangaviany ihany anefa Jesosy araka ny hevitra tsy nisy indrafota ao an-tsain'i Jesosy amin'ny 5:20 dia ahoana indray hozy Jesosy fa izy namalika nanao hoe tsy mety raha makany mofonjaza ka manimpy azy ho amin'ny amboakely inona moa ny teny Jesosy ambara amin'izany ny tiana ambara ry havana dia izao tsy mety raha makany fitahiana izay tokony ho an'ny Jiosy irery ihany ka manome izany ho an'ny hafa firenena izao no voambahara amin'ny boky anankiray antsoina hoe ilay fitiavana mandresy nosoratan'ny mpanoratra kristiana anankiray antsoina hoe Ellen White pejy 700 manao hoe tao ambadiky ny tao fandavana nataon'i Jesosy dia nahitany fangorahana tsy hain'i Jesosy nafenina averiko tao ambadiky ny tao fandavana nataon'i Jesosy dia nahitany ty vehivavy ty fangorahana tsy hain'i Jesosy nafenina efa misy zavatra tsy hain'i Jesosy inona ny tsy hain'i Jesosy tsy hain'i Jesosy dia ny manafina ilay toetra be fangorahana ary noho izany indrindra dia mbola sanamaly an Jesosy indray ilay vehivavy amin'ny 7:20 manao hoe fa ora vehivavy mariny izany tompoko fa na dia ny amboakely aza mba mihinana izay sombitsombony latsaka avy amin'ny latabatry ny tompony ihany nangataka ny sombitsombony latsaka avy amin'ny latabatry ny tompony izy raha mba mety hanana ny tombotsony ny amboakely mantsy izy dia vonona izy ho raisina ho toy ny amboakely ny sedra ny finoany ty vehivavy ty Jesosy teto ry havana ary na dia teo aza ny fisedrana ny finoany izany dia tsy niova ny tarigetrany fa nikatsaka ny famonjena hatramin'ny farany satria ao amin'i Jesosy irery ihany no misy ny famonjena
moa ve tsy misy nitrangan-javatra toy izany ao fiainanao ankehitriny dia ny fisedrana jesosy ny finoanao to mitaredretra jesosy mamaly ny fitalahodinao inona reny tokony atao e zava-dehibe mitadidy ny tantaran'ity vehivavy ity mila miandry ampaharetana ianao tsy tokony ho kivy na hamofo tsy tokony hampiena ny finoanao sy ny fahatokianao an jesosy izany fa tokony hanohiatrany ny fangatana sy ny fitalahoana riavana ny fisedrana anao dia hatonga anao ho tsara kokoa ahery kokoa anana faharetana arak'izay voalaza ao amin'ny Jakoba 1:7 Jakoba 1:7 manao hoe satria fantatrareo fa ny fizahan-toetra ny finoanareo dia mahatonga faharetana ny faharetana riavana dia toetra tsara nanana amin'izao diaram-panahy izay zorantsika izao satria izay maharitra hatramin'ny farany any nofonjena inona raha vokatry ny faharetan'ilay vehivavy amin'ny 9:7 ahoana ny voambarao tena maha Jesosy kananao taminy hoe ra vehivavy lehibe ny finoanao tongava aminao arak'izay irinao dia sitrana ny zanany vavy tamin'izay ora izay sitrana ny zanany tonga tamin'izay nirina izy ary nandresy tamin'ny setra izay nampanaovina azy nandray ny fitahiana izay natao ho an'ny olona rehetra manantona ny Kristy izy ho anao ihany koa afaka mandray izany fitahiana izany ianao raha maharitra ny finoana ao anatinao dia ny finoana an Jesosy sy ny fitiavany ny heriny ny famindrapony ary ny fahasoavany ary ny faratampon'ny fitahiana dia ilay hitantsika tao amin'ny vaky teny fototra teo ao amin'ny Jakoba 1:12 Jakoba 1:12 hoe sambatra izay olona maharitra afaka panahy fa rehefa voazahatoetra izy dia andray ny satroboninahitry ny fiainana izay nolazainy tompo omena izay tsy azy tiana ho tanteraka eo amin'ny fiainanao ve izany fitahiana lehibe izany esoriny sakanatsakana rehetra izay manelingelina ny finoanao sy ny fahatokianao an Jesosy dia ireto avy izany ny tahotra mila resena ny tahotra amin'ny alalan'ny finoana sy ny fahatokiana an Jesosy satria mitananao tsy hanao zavatra ary tsy handroso izany fa roa ny maizy anao na mitoerana misy anao izay tsy hahafahanao mahita ny tompo sy mandray ny fitahiana avy aminy ary fahatelo ny fanakatsakana nataony hafa aza vela isy olona isisika eo anelanelanao sy Jesosy ka hampihena ny finoanao an Jesosy ary farany ny fizahan-toetra ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao mba hananao ny endrika tian'Andriamanitra hananao hitantsika rehetra ny tompo ka mba hivoaka mpandresy tahaka ity vehivavy ity isika ary tsisy avelantsika hampiena ny finoantsika azy na inona na iza na inona amen. mbola misaotra an'Andriamanitra hatrany isika noho ny afatra izay voaray tamin'ity maraina ity inona fa nandray lesona avy amin'izany ianao ary hanova ny fiainanao ihany koa ny fiarahana mivavaka tamin'ity maraina ity andeha hofehiny zany afatra rehetra izany sy hofamaranantsika izao fampovavahana izao amin'ity maraina ity dia iarahantsika manatanteraka eo am-pitsanganana indray ny hira laharana fa 4:300 ny hira laharana fa 4:300.
dia hiaraka anondrika ny lohantsika ivavaka isika. Mbola tsy mitsahatra ny misaotra midera ary mankasitraka anao izahay Jehova noho ny fitiavanao anay. Tompontsoa sesehena no nomenao anay nandritra ity tontolo andro maraina ny sabata ity, ary mino izahay fa mbola ho safinonoka tahaka izany ny fahasoavanao mandritra ny andronay sisa rehetra. Ny afatra izay norenesina Tompo dia irinay raha ho tehirizina ao anatin'ny fona ilalinao izany, ny fanamasinao irotsaka amin'ny tsirairay avy, ka hitahiry izany ao anatinay hanova ny fiainanay, ka hanitsy ny dianay hoeo aminao Jesosy. Amin'ity maraina atoandro ity dia maniry ihany koa ny tenako raha avelanao eloka, raha hitondra ny tsodrano izay nataony apôstôly ho an'ireo mpino voalohany. Ary Andriamanitry ny faharetana sy ny fiononana ny ampiray hevitra anareo araka ny Kristy Jesosy. Andriamanitra ny hameno anareo ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo mba hitombonareo amin'ny fanantenana noho ny herin'ny fanamasina. Izy ihany hanome anareo fiadanana ary hampitombo ny fahasoavana ho aminareo. Amen.